io le lazako hoe on va vivre avec cette épidémie hoe mandritra ny taona manontolo na taona vitsivitsy aza ary eran'izao tontolo zao zay fa tsy eto Madagasikara fotsiny teo zao tany amin'ny ina ho filazana zany hémisphère nord any avaratra no tena nisy azy tany Europa sy ny sisa dia zao izy manomboka midina ty atsimo indray dia rehefa tonga indray angamba ny ririnina ary avaratra dia lasa mifindrany indray izy dia ohatr'izay foana zao no ataon'io dia maninona ny tany Tamatavy ilay izy teo dia lasa ty Tananarivo dia ohatr'izay mifindrafindra le izy évidemment am'le arety mifindra azy indrindra amin'ny alalan'ny lalan-drivotra mora kokoa ny fifindrany be dia be ny aretina ohatr'izany na kotrotro na peste pulmonaire na ohatran'izany izay mora mifindra kely izy dia raha vao tsy voafediany voalohany dia miparitaka dia tany Toamasina anisany mety efa nampiena azy tsika miresaka zao ray aloha izay ezaka rehetrarehetra natao kosa aloha tamin'ilay fiatreana an'le izy zany nisy fanatsarana be dia be natao tany amin'ny lafiny hoe fandrindrana an'ilay ady zany amin'ireo sokajin'olona rehetrarehetra izay miatrika an'ilay ady fa eo indrindrandrindra koa hoe rehefa miparitaka be le aretina ohatr'izao ka lay infection tsy le aretina akory zany fa le infection fo le idiran'le olona idirany tsimokaretina rehefa ohatra ka mahatratra any amin'ny 70 isanjaton'ny olona any no efa tratra ny dirany tsimokaretina fantatsika fa tsy ny olona rehetrarehetra dirany tsimokaretina covid no marary ka atao hoe any amin'ny 70 isanjato any koa porteur sain tsy marary akory fa na porteur sain izy na narary rehefa tratran'io tsimokaretina io zany ny 70 na 70 isanjaton'ny olona dia miasarotra ny fomba fifindrany satria ireo olona rehetrarehetra efa nidiran'ireo zany efa manana an'ilay anticorps dia raha mifindrafindra ry izy dia midona amin'ireo olona efa nidirany dia tsy mifindrafiry intsony zany le izy ohatrany amin'ny vaksiny any io zay mahatonga ny hoe rehefa tratra ny 70 isanjaton'ny ankizy na zaza voaro amin'ny vaksiny dia mijanona ho azy le fifindran'ilay aretina zany dia anisan'izay mety anazavana ny momba ny tany Tamatavy ary ny eto Antananarivo koa raha tena hoe miparitaka be ohatran'io le izy atsoatsy eo le ady atrehina fa atsoatsy koa zany mety efa ena ho azy ihany koa zany lay valana aretina fa kosa mety hifindrany amin'ny torakafa indray zay mbola atao hoe 90 maherin'ny olona mbola tsy nidiran'ilay tsimokaretina daholo dia mbola afaka mandray an'ilay tsimokaretina zany dia andray izy miparitaka rehefa avy eo mety atahorana hoe hifindrafindra amin'ny toerana maromaro zany izy fa eo zany tena tokony hipetrahan'izay le hoe fanamafisana ny fanaraha-maso surveillance sy ny ina moa filaza azy valibotana le hoe riposte raha tratra izy mbola amina faritra kelikely ao anatina fokotany ao anatina commune anankiray ahitana ka vitsivitsy ohatrany efa manombonomboka mitambatambatra amin'iny izy tokony hoe afaka atao le ataontsika hoe endiguement le hoe akatrana tanteraka le faritra tsisy olona afaka mivoaka sy miditra ohatrany ataontsika amin'ny Tananarivo zao ohatra dia maty ho azy ao le izy satria tsy afaka mifindra ny akafa intsony